Dia iny fakanambavany ireo teknisianina sy mpakafy ny baolina lavalava iny ihany koa no etsika manakatona ny vaovao eo amin'ny sehatry ny baolina lavalava eo amin'ny taranja volley-ball indray dia niditra tamin'ny andro fahatelo androany teny amin'ny kianjan'ny ESCA Antanimena ny lalao miverina amin'ny fifaninanana karakarain'ny seteran'ny ligin'Analamanga nampitondraina ny anarana hoe Volley-Loisirs Volley-Loisirs izay hanomezana vahana ireo mpilalao tsy manana kara-pilalaovana na koa tsy afaka misehatra amin'ireny fifaninanana federaly ireny lalao roa no natao teny amin'ny kianjan'ny ESCA androany efa madiva ifarana araka izany ity fifanitsanana ho amin'ny Volley-Loisirs ity mialohana hidirana ao amin'ny dingan'ny famaranana. Fiaonana roa tafiditra amin'ny andro fahatelo ny lalao miverina amin'ny fifaninanana volley-ball karakarain'ny seteran'ny ligin'Analamanga nampitondraina ny anarana Volley-Loisirs no natao androany tetsy amin'ny kianjan'ny ESCA Antanimena. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia tamin'ny 7-3 norainy nandresen'ny ekipan'ny ESCA reto miakanjo fotsy amin'ny sary reto ny ekipan'ny hosty. Anarak'izay dia tamin'ny 7-3 iray ihany koa ny nivoahan'ny ekipan'ny Akomana ny akony mandriseza ho mpandresina anoloana ny ekipan'ny ESCA teo amin'ny lalao faharoa. Marihana fa ekipa enina no nandray anjara tamin'ity Volley-Loisirs ity. Arak'izany anaran'izany dia natao ity hetsika ity hanomezana fahafa-po sy ampiresana ireo mpakafy ny taranja volley tsy mifaninana amin'ny rafitra federaly. Taorian'ny lalao mandrosa ary dia mitarika vonjimaika ny ekipan'ny aro. Tsara manamarika fa ho tanterahana eny amin'ny kianja mitafina koron-drano avokoa ny dinga amin'ny famaranana amin'ity fifaninanana ity aorian'ny fahavitan'ny lalao miverina.